Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous présente Nivava. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, Manul Chawanao, ni Fambalalambavao. PEF, parcours études en France. Mampiahiahy ny tranga firehetina teny amin'ny toerana fivarotam-boky Ambozatovo alina hoy ireo mpivarotra izay nanamafy fa naheno fofodasantsy sy mbola fantatra mazava kosa ny tena fototry ny afo hoy ny sampana mpamonjy vona ary efa natolotra ny mpitandro filaminana ny fanaovana ny fanadiadina ny trano fivarotam-boky eny Ambozatovo izay makila ny afo avokoa ny ray ampahatelony. Ao anatin'ny fararan'ny afo isika izao hoy ny teo anivon'ny sampana mpamonjy vona ka tokony hampitombo ny fahamelona ny tsirairay na ny tokantrano izany na ny birao na ny toeram-pivarotana maro samihafa na eo aza ny ezaka izay ataon'ny commune tsy mbola ampy ny olombelona sy ny fitaovana raha ny fanazavana. Nanambara ny voka-pifidianana tao Angola fa voafidy hitondra ny firenena indray ny MPLA izay efa nitondra nandritra ny 12 taona. Ny MPLA izay nahazo ny salanisa 120 tamin'ny 7 ny vato voaisa. Tsy manaiky ny voka-pifidianana ny mpanohitra ary milaza fa tsy mangarahara ny fifidianana. Ny andinindinireo avetrany ary arahinao afaka segonda vitsy. Manolotra ny araba tompo lasy tompo vavy amin'ny takarivany alady fa 20 ny volana aogositra taona 2024 alady farany amin'ny volana aogositra ity. Anamboatsika ny fampalalamba avao amin'ity alina ity mampiahiahy ny tranga firehetana teny amin'ny toerana fivarotam-boky eny Ambozatovo raha ny nambaran'ireo mpivarotra izay naheno fa nisy ny fofondasantsy teny antoerana tsy mbola fantatra mazava kosa ankilany ny fototry ny afo raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny sampana mpamonjy vona rehefa natolotra anivon'ny mpitandro ny filaminana ny fanadidina mahakasika izany. Ny toerana fivarotam-boky eny Ambozatovo izay maikilany ny afo avokoa ny ray ampahatelo ndeha rahantsika ny fanadidina entin'ny Gaëtan Andriatsilafo. Omaly ariva tokony ho tamin'ny fitora sy fahefany no nirehitra ny afo teto amin'ny toerana fivarotam-boky Ambozatovo. Afo mijoalajoala avy hatrany no hita. Mampiahiahy ny firehetana hoy ny mpivarotra ny maraina teo. Nisy fofona lasantsy eno ka nahatonga ny firehetana. Io lasantsy io zany dia tonga dia naneto eto na an-tsena. Rehefa mbola teo an-tsena dia mivoaka kely dia nijerena fa teo ampovoany teto mihitsy ny afo nanomboka. Dia tsisy azo nidirana moa teo. Tonga nantsona mpamonjy vona dia tonga faran'izay ngena nefa noho izany nefa ny afo tena nandady. Ny afo nandady amin'ny tany. Rehefa nandady amin'ny tany ny afo tonga dia nandray rindrina. Rehefa nandray rindrina ny afo tonga dia miditra ao anatin'ny tsena. Tonga dia miara-may satria boky sy hazo no ampiasainay. Ary izay natonga ny afo. Izay aloha tsy manana iay hoe na iza fa io moa miankina ihany fa felona amin'ny olombelona tsy miala. Fa izay tsy miteny hoe ianona na ianona tsy fantatray satria ny andro ariva ao koa. Nanamafy ny sampana mpamonjy voina fa ny trano tao afovoan'ny tsena no niandohan'ny afo. Ny afo izay voafehy tamin'ny 7 ora sy sasany ary maty tanteraka tamin'ny 10 ora sy sasany alina. Betsaka ny feo mandeha mahakasika ny antony sy ny fiandohan'ny afo teto an-toerana raha ny fanazavana ary efa mandray an-tanana ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana.
betsaka ny resaka mandeha fa dia fa eo ampelantanan'ny polisy pirenena izay miandraikitra manokana ny famotorana moa ny raha amin'izao fotoana izao. Ny teninay dia misaotra an'ireo polisy municipaly sy ny force de défense et de sécurité izay misy ny polisy pirenena, ny gendarmerie ary ny trafika nanamora ny famonoana ny afo tetỳ amin'ny alalan'ny fanokafana lalana sy fifehezana ny fivezivezena sy ny fifanjevona izay nisy teto toerana teo ampanaovana an'izay famonoana ny afo izay, satria maro ireo fitaovana nalefa teto tetỳ mba ahafahana mamono aingana sy mifehy ny fahasimbana ho amin'ny faritra faran'izay kely indrindra. Mitotaly 700 sy 300 ireo mpivarotra boky mivondrona anaty fikambanana eto amin'ny fivarotam-boky Ambohijatovo. Box misy 570, izany hoe ny ray apatelon'ny tsena no mahita tanteraka. Goavana ny fahavoazana no ireo boky tsy fahita firy hita tetỳ an-toerana ary ho sarotra ny fanarenana izany. Boky zany hoe boky tsy fahita zany dia ao boky tsy fahita ny librairie aloha ho an'ny mpianatra. Dia fa tsy tany dia ety aminay misy anazy satria zay manafatra misy manatitra avy any ivelany. Faharoa manaraka zany dia nirakotra ny ela momba Madagasikara tsisy aiza n'aiza eto Ambohijatovo no ahitana anazy. Izany zany dia efa anisan'ny potika tanteraka ary anisan'ny efa manomboka reraka zany tsy ahita intsony zany tsika zao e. Raha mieritreritra hoe ny boky aloha dia anisan'le hoe tsy tafaverina firy intsony zany ny boky fa miainga an'izay misy isitsika. Satria zay zany tsy afaka ny tena satria ny original zany tetỳ aminay zay tsy manao copie dia ny original zany tonga dia may. Dia ny original moa tonga dia amidy avy hatrany. Izy may io raha tsika mety zany zao fa falavenina zay. Da mbola teo moa doko sady nitenenao nakaiza ny olo tetỳ fa tindreo nakaiza miboky tetỳ. Andrasana ny mety fivoarany toedrarà sy ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ity fahamaizana ity. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny andohan'ny afo sy ny antony nahatonga ny fahamaizana teto Ambohijatovo. Asa fivelomana maro no very miaraka amin'ny vola aman-karena ary indrindra ireo rakitra sarobidy tao anatin'ireo boky nirehatra ireo. Fantrana aingana no ateraky ny firehetana hoy ny eo anivon'ny sampana mpamonjy voina ka tokony ho mailo ny tsirairay avy. Tsy tokony hamela ho ireriny ankizy ao an-trano na ireo olona lehibe manana fahasairanana amin'ny fietsehana. Entanina nampiasa taroby manana tanjaka mifanaraka amin'ny fitaovana ampiasaina ao an-tranony ihany koa ny mponina. Mifandraika amin'izay ihany tokony ao anatin'ny fararan'ny afo sika amin'izao fotoana izao ny teo anivon'ny sampana mpamonjy voina ka tokony ampitombo ny fahamelona araka izany ny tsirairay na ny an-trano na ny amin'ny toeram-pivarotana indrindra fa eny anivon'ny fokotany sy ny maro samihafa. Na io aza nezaka ataon'ny commune mbola tsy ampy ny olombelona sy ny fitaovana maro samihafa raha ny fanazavana entina izay amonoana ny afo raha ohatra misy ny tranga izay. Dia raha tsika toy ny fanadihadiana. Manomboka amin'ny volana Mey hatramin'ny volana Septambra nosokazin'ny sampana mpamonjy voina eto Antananarivo ho fararan'ny afo raha ny zava-misy hatramin'izay taona ny fandimby izay no jerenina. Voakasika izany na ny toeram-ponenana fa ihany koa ireo toeram-piasana raha tsy ilaza fa tsy ny teny Ambohijatovo alina. Raha nanao jeritodika tamin'ny voalohany taona isika dia sahabo ho ray isan'andro ny firehetana eto amin'ny tanànantsika. Betsaka izany raha fahasimbana ny resana, raha fahantrana miatra tapoka satria tsy betsaka amin'ny olona eto amin'ity tanànantsika ity no manana fiantohana amin'ny resaka firehetana, izany hoe izay mahay ao dia mafy noho ny lasa mpangalatra satria ny afo tsy mifidy. Mitaha amin'ny tanàna hafa any ivelany isika, ivelan'ny Madagasikara dia ho an'ny toerana manana vahoaka eo amin'ny roa tapitrisa dia Anarivo ny mpamonjy voina eo amin'ilay tanàna miatrika izay adidy izay. Fa na raha natao ny kajy any amin'ny 900 any ny mpamonjy voina ilain'ity tanàna ity miaraka amin'ny fitaovana, miaraka amin'ny fotodrafitrasa, mifanaraka amin'izay. Tamin'ity volana Aogositra ity maherin'ny 20 ny firehetana ho an'ny teto Antananarivo raha 770 izany tamin'ny taona lasa. Vina ankehitriny ny ampitombo ny fitaovana sy ny olona ka ho latsaka ny 12 minitra ny fahatongavana amin'ny toerana misy voina. Misy 820 nisan'ny olombelona miasa eo anivon'ny sampana mpamonjy voina ny taona 2020 ary 5 sy 700 io izany amin'ny fiafaran'ny taona aorian'ny fanaovana ny fanadinana ho an'ireo vaovao maniry anatevin-darana. Amin'izao tsika miteny izao dia mbola boribory tany efatra no misy mpamonjy voina ary mbola tsy ampy ny isan'ireo mpamonjy voina miasa amin'ireo toerana ireo. Ny zavatra iainantsika nefa amin'izao tsika miteny izao tsy ampy ny olona, tsy ampy ny fotodrafitrasa, tsy ampy na ataoko hoe mbola mila mafisina ireo fitaovana eo ampelantanana. Raha ohatra tsika ka ionina amin'ny efa misy dia vonina ny hafa tsy mijery fampandrosoana
fampandrosoana koa nefa ny tsy afaka tonga ny ray andro taona izy rehetrarehetra fa mirosontsika aloha amin'ny fananana olona ny fitaovana anie dia miasa isan'andro misy a isaky ny misy tranomay dia misy tsy ataoko hoe fahasimana fa miareraka ohatra ny olona ihany ny olona mandeha misotro ronono rehefa feno enimpolo taona fa ny fitaovana avaozina hatrany hatrany na tsy hitombo ary nisy any avaozina isika nefa ny mijery ny fampitombonan''ireo fotodrafitrasa iasan'ny mpamonjy vonina sy ampitombon'ny mpamonjy vonina noho izany dia ao anatin'izay isaky ny tanànan'Antananarivo koa ny manampy an'ireo fitaovana eo ampelantanana ireo. Tsy mbola fantatra ny fototra nahatonga ny firehetana fa misy ny fanadihadiana misokatra. Izay no resaky ny misy trangana aitrano eto amintsika. Fanadihadiana izay tsy fantatra matetika ny valiny toy ny fahamaizan'ny ONE na ny Office National de l'Environnement ety Antaninarenina efa tamin'ny taona 2020. Taratry ny tsy fisian'ny tany-tandalana amin'ny firenena anankiray ny fisian'ny famonon'olona feno amin'ny fomba feno abibina raha ny nambaran'ireo mpampianatra haisy fiarahamonina eo ny tsy fandriam-pahalemana entin'ny fahantrana fa sy tokony ho amin'ny zava-nisy tahaka izao ny zava-miseho eto Madagasikara toy ny zavatra niseho tany Ankazobe sy ifanadiana faranteo ka tokony hijerena araka izany ny lalàna sy ny fampivoarana ny maha-olona mba hisorona izay tsy fandriam-pahalemana izay. Fanao-kevitra maro samihafa no reny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny tambazotra-tserasera manoloana ny faharatsian'ny tranga hita eny anivon'ny fiarahamonina. Voatsela izay, zazavavy kely 17 taona na olona ny dadatoany misa 4 tany Ambilobe. Bevoka 3 volana ankehitriny ilay zazavavy raha ny fizahana nataon'ny mpitsabo. Notanterana teto amin'ny fampalalam-baovao ihany koa no momba ilay vehivavy 20 taona niara-ny fanolanana nandritra ny enim-bolana ary mpiandry amina fiangonan-dehibe sy ny zanany lahy no nanao ny asa ratsy. Santionany amin'ny trangana fanolanana niseho ireo fa eo ihany koa ny abibiana amin'ny endriny hafa toy ny tany amin'ny fokotany Anosikely Ankazobe ny fiafarany volana Jolay teo. Olona misy 130 no nampidiry ny andian-dalo tao amina trano misy 2 ary nidoran'izy ireo ka maty avokoa. Teo ihany koa ny tranga tany Fanadina, maty no kapain-dalo tamin'ny famaky ny zaza 3, 9 taona, 7 ary 7 taona, ny ampy lehilahy 15 taona rehefa nikasy andositra ny trano izy ireo izay may nidoran'ny olon-dratsy. Trangana tsy fandriam-pahalemana miaro abibiana izay ahitana taratra ny mahamarefo ireo seha-pitezana sy famolavolana olona eto amintsika. Hoy ny mpampianatra ay fiarahamonina eny amin'ny Anjerimanontolo. Ny sehatra mamolavola, ny sehatra ahafahana mamolavola olona ho lasa olom-banona, reny sehatra ireny no lasa somary mihamarefo angara izay ny azoko ilazana azy. Mandalo ny famolavolany ianao amin'ny sehatra maro isan-karazany, na ao an-tokantrano na ny an-tsekoly na anaty fiarahamonina eny rehetra eny misy famolavolana isan-karazany tokony lalofana mba hahatonga anao hoe ho lasa olo ny fiarahamonina, izay ngamba le atao hoe socialisation. Dia ao anatin'izay zavatra izay aloha misy ao anatin'izay processus izay ngambany ataoko hoe efa misy zavatra tsy tomombana, misy zavatra efa tsy tomombana reny abibiana reny zany ataontsika hoe matoa zany efa ao anatin'izay hoe abibiana zay dia efa tsy olona. Ankoatra izay, mihavery ny fiizin'ny malagasy raha ny zava-misy ankehitriny ho hiatra ity mpandinika fiarahamonina ity. Mirona amin'ny fikatsana ny ara-materialy ny ankamaroan'ny olona ka manadino no maharena ny fihavanana sy ny fanamaha-olona. Raha tiana ny anarana ny lesika ho hiatrany ny fanionkeviny, ampiarina amin'ny rehetra sy araka ny tokony ho izy ny lalàna. Voalohany aloha dia ny fanamafisana ny resaka fitaizana amin'ny sehatra maro isan-karazany. Izany hoe mba hatomombana an'izay ataoko hoe tena processus de socialisation mba handalo amin'izay mba hatomombana an'izay. Mifanaraha-maso ny fifampifehezana ary ny fampiarana ny lalàna amin'ny tokony ho izy. Satria raha tena ao anatina tany tena tandalàna te eritreritra fa ao anatina tany tena tandalàna tokony misy balizy ihany ngambany. Ataoko hoe misy militsika balizy juridika, militsika balizy morale. Izany hoe any anatin'ilay resaka dispositif de surveillance et de contrôle zany reny zavatra ireny koa mety mba mampiena ny hevin-dratsy ihany amin'ny lafiny anankiray sy ny fampiarana ny lalàna amin'ny tena tokony ho izy. Tsy hita intsony ihany koa izay olona ho atao fitaratra eto amintsika raha ny fanazavana hatrany na eo anivon'ny rafi-panjakana izany na ara-piarahamonina. Zary lasa matsatsy ireo noverina ho fanasina antony mahatonga izao zava-mitranga izao. Fa mahakasika ny antotanisa ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaritana Covid-19 eto Madagasikara indray kosa araka ny antotanisa navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tao anatin'ny herinandro nanomboka tamin'ny 20 Aogositra ka hatramin'ny
20 aogositra lasa teo a tsy nisy ireo olona fantatra fa namono hainy vokatry ny covid-19 teto Madagasikara. Olona 20 kosa no fantatra fa mitondra ity tsy mikaretina ity tamin'ny fitiliana miisa 770 sy 100 ka eto anivon'ny faritra Analamanga avokoa ny 9 tamin'ireo tranga vaovao ireo. 930 kosa ireo sitrana soamantsara ary 4 ireo marary ao anatin'ny tranga fahasarotina ny forme grave amin'izao fotoana izao. Tokony ametraka lamina mahazava ny lehibe ny distrika malona ny fitakina ny fandona ireo sefokotany eto Antananarivo renivohitra ny solomavambahoaka voafita ao anatin'ny boriboritany faharoa. Tokony hojerena ihany koa ny fanazavana ireo sefokotany efa nitantana antaona maro. Dia raha tsika fanatadiana entiny Gaëtan Andriatsilafo. Tsy misy idiran'ny solomavambahoaka ny resaka sefokotany hoy ny solomavambahoaka voafita tao amin'ny boriboritany faharoa. Raha nanontaniana ny olana misy eo anivon'ny fokotany Volasarika, anjaran'ny lehibe ny distrika no mijery sy mandamina izany raha ny fanazavana. Ny chef fokotany dia tsy misy idirany ny solomavambahoaka, ny fanendrena ny chef fokotany. Ary rahantsika mahafantatra ihany koa fa misy ny chef fokotany kosa efa 70 taona teo amin'ilay toerana. Ka noho izany mila fanovana ilay izy dia ny distrika sy ny préfet no anisany maneno zany manendry an'izay chef fokotany zay fa izay solomavambahoaka dia mijery ihany koa hoe tena marina ve ny tokony anolona an'ilay chef fokotany fa tena tsy miditra amin'ny fanolona ny chef fokotany ny solomavambahoaka ao anatin'ny lalàna izany. Manoloana ireo fandravana trano isan-karazany noho ny asa fanamboarana sy ny fanatsarana ny tanàna. Tsy maintsy mandray andraikitra ny fanjakana ka manome araka ny tokony ho izy ireo onitra ho an'ireo vahoaka voakasika raha ny fanazavana trano. Dia tsy maintsy mandoa an'ireny volo ireny ny fanjakana any amin'ireo olona izay vao afaka mampiasa an'io tany io. Raha sanatria ka misy ny tsy fanarahana izay dia vonona solomavambahoaka anampy an'ireo olona amin'ny fitakiana an'izay volana onitra any toerana fonenana izay. Raha tsy hivona, tonga nanolotra fanomezana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny mponina eny amin'ny fokotany saripody ny solomavambahoaka omaly. Antony, ny aina tao raty azy na ny mponina nandritra ny taona maro, nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana sy ireo asa ratsy isan-karazany. Fotoana ny doka varotra dia iseto vetivetsika amin'ireto doka varotra ireto dia rehefa avy eo indray iverina atao ny tapany faharoa eto anivon'ny fampahalalam-baovao. Tes chaînes malgaches préférées, tes actualités, tes divertissements, tes musiques, tout sur ton smartphone, en direct ou même en différé. Maintenant c'est possible avec Telma TV, où tu veux, quand tu veux. Le futur est dans ta poche et tes chaînes préférées sur ton smartphone. Tape vite le dièse 111 étoile 6 dièse et inscris-toi sur Telma TV. Telma TV, ça fit tsucha malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Jackpot telo tapitrisa ariary ny 4 jolay hatramin'ny 20 aogositra vidiny miaraka amin'ny amvolany tolotra sy fahana ho an'ny 034 sy 038 nao ary mandraisa anjara amin'ny tombola imvola ny loka goavana telo tapitrisa ariary isy fisariana isaky ny alatsinainy ahazona 10 alina ho an'ny olona telo sy papake ampiasao ny ampamvola ahazona tike fandraisana anjara misy aroba izao isaky ny mandeha tsindrony dièse 111 étoile 1 étoile 1 dièse na ampiasao ny ampamvola.
Passons de merveilleuses vacances avec Canal+. Des cadeaux à n'en pas y croire pour tout réabonnement à la formule supérieure jusqu'au 31 août. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et obtenez Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et profitez de tout Canal+ pendant 30 jours. Courez vite auprès du point de vente Canal+. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Tapany faharoatany ny fampalalana vaovao any amin'ny faritany Toliara vola manodidina ny 1.7 tapitrisa dolara no very vokatry ny jono tsy ara-dalàna eto Madagasikara araka ny taremarika avy eo anivon'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manky io vola io izay tokony hiditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Eo anatrena zany no ametrahana ireo sambo aingam-pandeha any amin'ny morotsiraky Madagasikara maro samihafa mba ahafahana manara-maso ny sitrany maso ny Madagasikara sy manara-maso izay sehatra ny jono izay. Mahajanga, Antsirana, ny Automasina, sy Toliary ary Taolagnaro. Ireo no serana sambo miisa 5 eto amintsika izay andalam-pametrahana ireo sambo aingam-pandeha mba ahafahana miaro ny sitrany maso ny Madagasikara sy manara-maso ny jono tsy ara-dalàna. Ny fametrahana izany izay isan'ny rafitra fanaraha-maso miady amin'ny fanjonoana tsy ara-dalàna araka ny fanamby antsoroan'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra, vola manodidina ny 1.7 tapitrisa dolara isan-taona no very vokatry ny fanjonoana tsy ara-dalàna eto amintsika araka ny taremarika avy ao anivon'ny ministeran'ny jono. Io vola io izay tokony hiverina ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana raha ny fantatra. Ho an'ny faritany ny Toliara manokana efa tonga any an-toerana ny sambo lehibe faharoa amin'izao fotoana izao. Ny iray voalohany izay efa any Lavanono ao anatin'ny faritra Androy. Amin'ny alalan'ny tetikasa Soyfish 2 izay avatsiny Banque Mondiale vola. Izany vedette anankifito zany dia nateritsika tao Ambovombe ny voalohany izay apetraka atsika ao Lavanono. Izao faharoa zao dia apetraka atsika eto Toliara. Ny fahatelo apetraka atsika ao Morondava. Ny fahaefatra apetraka atsika ao Maintirano. Ny fahadimy apetraka atsika ao Nosibe. Ny fahaenina apetraka atsika ao Maroantsetra. Ny fahafito dia apetraka atsika ao Farafangana. Zay zany ilay vedette anankifito Argos 710 izay ahitana moteur hors-bord 80 chevaux x 2. Zay zany no toerana ametrahantsika azy. Ilay tsy adinoantsika nefa fa efa manana atsika ilay Antsantsa. Manana ihany koa tsika ilay Telonify sy ilay Antendromaso izay sambo anankitelo izay efa nananany Madagasikara tao taloha. Miampy an'ireto anankifito reto dia anankifolo zany zay no vedette de surveillance des pêches sy sambo bateau de surveillance des pêches izay efa nanantsika sahady eto Madagasikara ary efa anefa anazy ireo any anaty ranomasina atsika Atsoatsy. Amin'izao fotoana izao miisa 10 ny sambo efa afaka mitsirika ny sy manara-maso ny sitranomaso ny Madagasikara. Ankoatra ireo hisy ihany koa ny fampitaovana hafa toy ny drone. Ao ihany koa ilay
mbola ividianatsika araka ny toromarika trano nomen'andriamatoa filoham-pirenena jaina ilay vedette de sauvetage en mer izay mbola afaka hanao surveillance des pêches ihany koa izay miisa 220 ary ao ihany koa ilay ividianatsika nyreo drone izay ahitantsika drone anankisivy izay drone sous-marine alefatsika ihany koa anao fitsiriana any anaty ranomasina zany. Ankoatra ny fanaraha-maso ny sisin-dranomasiny Madagasikara, natao hanampy sy hamonjy vona eny an-dranomasina ihany koa ireto vedette ireto. Nisy ihany koa ny kit de sauvetage miisa 5 alina sy 3 hetsy ho an'ny mpanjono malagasy, ka isany nahazo ny anjarany ihany koa ireo mpanjono ao Toliara ao. Pejany finoana iray kosa no tanterana tany Benasandratra feno rivo ny finoana be ho an'ireo mpino Jesosy mamonjy izay natao anamarina ny fahaveloman'ny fiangonana ary ny fanamarina ny fahatelopolo taona nazahoany ny fiangonana ny fankatoavana ara-panjakana. Nisy nandrindra izany ny mpivana lehibe sy ny fampikoanana ny isam-paritra rehetra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nanomafy ireo mpitandrina eo anivon'ity fiangonana ity fa tsy tokony afangaro ny fiangonana Jesosy mamonjy sy ny fiangonana Jesosy mamonjy na ny fanazavana hatrany. Ny fiangonana Jesosy mamonjy dia ngamba ataoko hoe tsy dia iresaka lava mahakasika an'izay fa ny fiangonana Jesosy mpamonjy dia mazava loatra fa araka ny nampitaiko tany aloha hoe naorina Andriamatoa Andrena Valomanampy tsy alaina Jean de Dieu izay mpitandrina niaraka tamin'ireo mpitandrina vitsivitsy rehefa nahatsapa ny antson'Andriamanitra teo aminy izy fa mila mampijoro zany fiangonana zany mba hita izana ny olona ho amin'ny fahamarinana, ny fahamasinana, ny fahatahorana an'Andriamanitra ary indrindra ny finoana Jesosy Kristy sy ny fifankatiavana ary ny firaisan'ny samy kristianina. Ka izy zany dia manana ny rafitra manokana mihitsy izay mitantana azy, izay tsara ihany no manamarika hoe misy andaniny ny ataontsika hoe firaisan'ny mpitandrina izay manana ny mpitarika azy. Eo ihany koa ny faharoa ny filakevim-pitondrana izay manana ny mpitarika azy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ary ny azoko ambara ihany koa dia ny hoe ny fiangonana Jesosy mpamonjy dia fiangonana tsy manana fifandraisana na famatsim-bola avy any ivelany fa dia fiangonana mivelona amin'ny finoana, mivelona amin'izay hitahian'Andriamanitra azy ary no hoforonina na natsangana teto Madagasikara fa tsy avy any amin'ny faritra samy firenena samy hafa. Pejany kolontsaina indray kosa iray amin'ireo mpanakanto maniry ny roso amin'ny landalina kokoa sy amin'ny sehatra ny matianina itiana presika izay mpamorona fionkira ny tonony aripira ihany koa ny piano no isan'ny nosafidiny ho velabelarina sy ampivarina izany sehatra ny mahampanakanto azy izay. Nderatsika ny fanadidina. Izy no tiana Priska, isan'ireo mpanakanto vao misandratra eo amin'ny sehatry ny mozika, mpamorona feokira, ny tonony ny aripihira izy. Voalohany indrindra aloha dia autrice, compositrice, interprète ny tenako, izany hoe manomorona ny hirako mihitsy aho dia afaka mihindrana ihany koa ny hiran'olon-kafa. Dia ny gadon-kira lalaoviko anatin'ny sehatry ny mozika ao anatin'ny tontoloko izany dia ny R&B, pop, slow ary ny afrobeat. Eo araiky efatra ireo kanefa tsy manakana anazy zany hoe ilona ao anatina gadona hafa fa ireo zany tena hoe manavanana anahy sy isantarako bebe kokoa. Teo amin'ny 10 taonana izy no nianatra piano, fampianarana manokana. 2 taona taorian'izay vao niditra tamina sekoly fianarana mozika. Teo amin'ny 14 taonana izy no niditra teo amin'ny faninanan-kira voalohany. Misy 10 ny hirany ankehitriny ary hiditra anatin'ny sehatra mamatianina no faniriny. Dia mbola tsy mitsahatra zany misy mila coaching foana, mila lead foana mba tonga na tombo foana ilay talenta, ampivoatra foana ny zavatra efa ananany. Izany rehetra izany dia piano na dia efa hoe 4 taona nianarana fa tsy manjana mihitsy.
mihitsy dia eo koa ny renforcement vocal irahako amin'ny Andrazaka Mahefa tompony école jazz musique orchestre Handicare. Maro ny karazana zava-maneno afaka ampiasaina sy mampiavaka antsika malagasy, saingy ny piano no nanavanana hoy Briska. Dia hoe piano mihitsy ny tena tonga dia nanintona na voalohany ary na rehefa mamorokira ary dia tonga dia miara piano fotsiny ny anaovako anazy dia avy eo manantona arrangeur dia na beatmaker dia composeko aminazy izao le hira dia ahoana ny eritreritra hoe afaka anaovantsika anazy. Mahita tononkira manoratsonatra eo arakaraka izay zavatra niainako na arakaraka izay zavatra hitako izay zavatra mitrangy eny na koa hoe provokeko dia tonga dia manoratra dia avy eo makeo amin'ny piano dia davoka inona feo metimety amin'ity dia na koa contrairement an'izay hoe mitendritendry eo dia mahitahita mélodie dia avy eo mitady parole amin'izay. Na eo aza ny talenta, mila toe-tsaina mahay mivoy ny mozika raha ny fanazavany, miankina amin'ny fikoloana, ny fikirizana ary ny faharetana ny mozika raha tiana hisondrotra amin'ny sehatra ambony kokoa. Raha tsy ahivina, ny volana novambra ho avy izao izy no iseho sehatra matianina voalohany. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena nanambara ny voka-pifidianana tao Angola fa voafidy hitondra ny firenena ny MPLA izay efa nitondra nandritra ny 12 taona ny MPLA izay nanana salanisa nazo salanisa 120 isanjato tamin'ny voka-pifidianana tamin'ireo vato voaisa 750 isanjato. Tsy manaiky ity voka-pifidianana ity kosa ankilan'ireo mpanohitra any antoerana. Nateo aza ny fanoherana nataon'ireo Angolais mahakasika ny voka-pifidianana tany an-toerana ny alarobia lasa teo, voafidy ny Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola na ny MPLA. Ny MPLA izay nahazo salanisa 1,17 isanjato tamin'ny 750 isanjato ny vato voaisa. Ny MPLA izay nitondra ny firenena nanomboka ny taona 577 nandritra ny fifidianana ny taona 720 nandresy ary nahazo salanisa 120 isanjato ny antoka MPLA. Nahazo 170,420 isanjato ihany koa izy taorian'ny fifidianana tao an-toerana ny taona 2020. Tsy manaiky io vokatrio ny mpanohitra ao an-toerana, anton'izany hoe izy ireo ny tsy fitsiny mangarahara nandritra ny fifidianana. Nandritra ity fifidianana farany teo ity, nahazo salanisa 470,5 isanjato ny unita, raha toka 420,720 isanjato izany nandritra ny fifidianana ny taona 2020. Tsy ahivina, i Angola no faharoa amin'ny famokarana petrole ao Afrika subsaharienne ary isan'ireo mpamokatra dia mondra betsaka indrindra. Na izany, mahantra ny mponina ao aminy ary miaina latsaky ny $7 isanandro ny taona 2020. Dia izay ko tompo lasy tompo ampy mentoko mamatana ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isaraka loha tany tokantrano naraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Metraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo.
vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.